Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ingiarabera dia anisan'ireo narary oditra boka no tezana tao amin'ny toby iray nampalahelo fa nisaraka tamin'ny fianakaviana izy. Efa tsy mamindra intsony ny aretin'ny rabera ankehitriny, niala ny toeram-pitsaboana izy ka nifanerasera tamin'ny olona sy ny fianakaviana taty aoriana. Any ambanivohitra any no mipetraka Ingiarabera. Indray andro tsy tonga ny mpitory-teny tao amin'ny fiangonana iray ka nisy naniry azy hiakatra eny ambony pilipitra mba hitory-teny. Izy tsy nianatra ny tory-teny akory tsy misy fatany izay momba n'izany hoe tory-teny izany, tsy hitan'izay nolazaina na izany aza tsy maintsy nanambara izy ka dia niezaka izy ny hiteny ka nanezaka mafy tamin'ny feo avo ary dia zao ny naverimberiny: boky ianao, boky sika, izay no naverimberiny. Sady natsangana ilay tanana izay efa simba ny aretina. Nymonimony na mpiray fiangonana: ianao rery zao ny boky eto hoy izy zareo. Na eno izany Ingiarabera ka niezaka ny teny mafy hoe boky ianao, boka isika rehetra. Tezitra ilay rangahy anankiray ka sady nitsangana no ny teny mafy hoe: midina ianao teny ambony pilipitra teny, tsy misy boka zany eto, ianao rery zao ny boky eto. Nipitrapitra fotsiny ny masony Rabera sady nidina avy eny amin'ny pilipitra izy. Inona niseho ianao? Zazalahy kely iray no niteny tamin'ilay rangahy tezitra teo hoe: dada aza teo tsy nanome fanatitra anay akory fa hoe boka nitrosan'olona ka tsy boka manahoana indray zany sika. Indraindray koa mantsy dia tianala ny tenan'ireo olona mafo ka hoy ny filazany an'ireo olona hafa: tsy mba ratsy ohatran'io kosa aloha tadidio fa tsy mahafatsy ny olona na iza ny fahabisoana sy ny fahotan'ny hafa, satria tsy olona iray no atao modely izay nomen'ny tompo. Ilay zanak'Andriamanitra tsy manatsiny no nomenantsika atao ohatra, koa aza matahotra, aza mangatakandro ny angataka famelana ny amin'ny fahotana vitanao teo anatrehan'Andriamanitra marina sady mahitsy. Andesika anao tolombavaka toy ny mpanao salamo izay manao hoe: dinio Andriamanitra ary fantaro ny foko, iza otoetra ary fantaro ny eritreritro. Salamo 8:30 ny 9:3. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao ampofaza malaina, fartomotrany andro izao. Ethiopia
tokopihira Ambatomanga. Zay ilay onjany fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Misaotran'Andriamanitra isika fa tafahoany eto indray ao anatin'ity fandarana tsara ho fantatra ity, iarahana amin'ny Dr John izay tangalamena Zamimy. Ankoatry ny mahadokotera azy dia manana an'izay andraikitra lehibe amin'ny mahatangalamena azy izay izy. Ankoatran'izay moa dia efa talepahitry ny kolotsaina tao amin'ny faritra atsinanana izy. Nanao fikarohana be lehibe izy mikasika ny Baiboly, ny siansa ary ny fomba. Dia faly miarabanao indray Dr John. Faly miaraba namany Lion ary faly miaraba anao mpiainany koa ny tokantrano any ary miaraba ny teknisianina miaraka amintsika. Amin'ity an'io itsika dia iresaka zavatra manokana mihitsy. Malaza dia malaza ny fahalalana mipita amin'ny olona be lehibe mikasika ny hoe Madagasikara dia voalaza ao anatin'ny Baiboly. Marina ve zany dokotera? Tena voalaza ao anatin'ny Baiboly ny Madagasikara. Inona no profo azonao omena? Voalohany indrindra aloha ny fananantsika ny atao hoe teny. Ny fananantsika ny atao hoe teny dia milaza fa raha ny zara ny atao hoe fanononana ny tompozanahary teo amin'ny lemaka sinara taoriana kelin'ny safodrano rehefa handrava an'ilay tilikambo ambony Babela izy dia teo isika na koa hoe teo ny razambetsika. Rehefa misy zavatra zaraina mantsy raha tsy eo ianao tsy ahazo anjara. Fa matoa isika nahazo anjara teny io le tenenintsika io
ary na de misy foko be dabe azy tsika eto Madagasikara de mifankahazo ny tenitsika izay zany de manapirofo fa teo sinara teo amin'ny ololemakeo tamin'ny fotoana nizarana ny teny ny gazy tsy teny no zarana teo amin'ny limaky sinara fa fanononana fa itsika nahazo ny atao hoe teny ry zareo frantsay ry zareo tandrefana sy tavaratra nahazo ny atao hoe lela langue anglaise langue française fa itsika nahazo ny atao hoe teny gazy zay samihafa reo zany inona mahasamihafa azy tsitsatsetsatsy tsotra be ny mahasamihafa anazy misy zavatra be dabe azo lazaina amin'ny teny fa tsy vitan'ny langue ny miteny anazy ohatra raha makany amin'ny faritra tsy matsinana iny tsika dia mahita olona afaka miteny zavatra betsaka be fa izay teneniny dia tanteraka fa raha amin'ny langue tsy vita izany zavatra zany zay zavatra nomen'Andriamanitra manokana eto Madagasikara misy olona lazaina hoe masiny teny rehefa miteny izy dia tanteraka ilay zavatra teneniny zay tsy vita avy amin'ny langue fa diso ny olom-pahaizana eto amintsika zay nandika ny atao hoe teny amin'ny atao hoe langue malagasy ohatra tsy misy zany mitovy amin'ny atao hoe volana ohatra hoe volana janoary de nadikan'ny olom-pahaizana teto amintsika hoe le mois de janvier fa ny atao hoe volana sy ny atao hoe mois de zavatra samihafa amin'ny gasy tsy misy an'izany mois izany fa volana ary amindreo tavaratra sy tandrefana indray tsy misy ny atao hoe volana fa ny anazy mois fa ny atao hoe volana raha tianao olazaina amin'ny fitenin-dry zareo tavaratra dia lune fa tsy mois ary ny fomba fanisana andro amin'ny atao hoe volana sy ny atao hoe mois de zavatra tena samihafa mihitsy fa ny zahina natao antery ny nampidirana azy ohatrany hoe mitovy fa zavatra tena tsy mitovy mbola afaka resantsika moa zay manaraka mbola tena fandaharana lehibe mihitsy zany fa napetraka ao ny fanodanina de novaleko le tsetsatsetsatsiaritra zay eny ary iresaka am'izay ary tsika no hoe voalazo anatin'ny baiboly tokoa ve le hoe Madagasikara dia ao anatin'ny baiboly inona no azo nolazaina mikasika an'izay ny anaran'ny tanitsika mantsy tsy Madagasikara akory fa Magada Isakara zay ny tena ny Androany zay lay anaran'ny tanitsika fa talohany naha Magada Isakaratsika dia Ofira no anaran'ny tanitsika ary ny ilay Ofira no voasoratra ao anatin'ny baiboly mahita zao fa miverina 12 ao amin'ny baiboly ny anarana hoe Ofira ary ilay 12 aza isa 12 de mbola manana ny heviny manokana ao amin'ny baiboly Andriamanitra tsy mba manao zavatra kitanotano na kisendrasendra fa zany isa 12 zany ny manana ny antony manokana ny hesiny ao anaty baiboly ny isa 7 de manana ny antony manokana ao anatin'ny baiboly ny isa 9 de manana ny antony manokana ao anaty baiboly ny isa 5 sy ny sisa ny 4 ny 3 ny baiboly zany araka ny lazaitsika de hoe fototry ny fahalalana rehetra ary zany isa resantsika zany zao sady hita aty amin'ny fomba fa hita koa aty amin'ny preuve scientifique zay tena ara-matematika onoa aono ny lazana fa Ofira de Madagasikara Ofira zay voalazan'ny baiboly dia ao amin'ny bokin'ny Joba no ahitana azy voalohany bokin'ny Joba ny bokin'ny Joba mitondra ny anarana hoe Joba de i Mosesy no nanoratra n'ilay boky miverina 12 ny Ofira ao anaty baiboly fa raha hitady preuve scientifique isika dia jerevo ny Larousse zay tena Larousse fa tsy lay tsy izy akory satria betsaka be koa zany ny olom-pahalalana sy ny olom-pahaizana no milaza zavatra fa milaza zavatra diso raha ilaza aminao ao hoe mahita ianao Larousse fa rehefa jerevanao hoe ohatra hoe ny andro lahady andro fahafiry dia misy Larousse milaza hoe andro fahafito fa misy koa Larousse milaza hoe andro voalohany izy amireo ny marina tsy maintsy marina ny anankiray amireo ary tsy maintsy diso ny anankiray amireo de tahaka zany koa hoe misy Larousse zay mandiso fa raha mijery ny Larousse tena Larousse ianao ka lay mba efa natonta taty amin'ny taona 2000 no mankaty no jerenao
raha jerenao ny atao hoe ofira dia lazai azavainy larosy hoe ny atao hoe ofira dia tany anankiray ao andrefany Afrika de tsy iza fa Madagasikara. Soratany mihitsy hoe Madagasikara. Soratany mihitsy hoe Madagasikara. Raha mbola hitady preuve scientifique tsika de afaka mijery koa tsika ny la Bible en français courant. Ny Baiboly amin'ny teny frantsay moa misy version maromaro. Fa ny version français courant. Fa raha jerevanao ny Bible en français courant de lay ofira de azavainy ry ambany hoe Madagasikara. Fa taorinany lay anarana ofira dia lasa hoe Magada Isakara ny anaran'ity tanitsika ity. Zay vao lasa hoe Madagasikara, zay vao lasa hoe Madagaskar. Niova foana zany ny anarany tanitsika. Ka ilay Magada Isakara dia ry zareo jiosy tanoany amin'ny 700 taona talohan'ny Jesosy Kristy tanoany rehefa nandefa olona ny mpanjaka Solomona nankany ofira zay ny volazan'ny Baiboly naka volamena sy hazo santal tany ofira zany hoe taty Madagasikara. Zany hoe taty Madagasikara. Ny lavaka nakana ny toerana nakana andreo volamena reo zay eo amin'ny 12 taona no anjarantsika tamin'ilay 300 taona dia mbola eto amintsika ne zany lavaka zany. Ary ny sarisambo Fenesianina zay nosokirina tamin'ny vato lampy be fa nosokirina natao sarisambo ary sarisambo Fenesianina lay sambo de mbola eto amintsika mandrakandroany. Porofony natongavan'ireo olona ireo teto amintsika naka volamena anisany nanamboarana ny tempoly tao Jerosalema. Ary ry zareo reo rehefa tonga teto no nanova ny anaran'ilay tanitsika hoe Magada Isakara. Fa tsy nataony ofira tsony. Tsy nataony ofira tsony fa ohatrany hoe ndreo batizeny. Hoe zay ny tonga teto, zay ny nahalala ny fisin'ny ofira. Ny fahalalandry zareo aloha zany alohan'ny natongavandry zareo teto efa nalala ny fisian'ny ofira izy. Taizany nahalalany anazy tao anaty Baiboly. Ny lovatsofina jiosy no nahafahandry zareo nahafantatra ny lalana eny amin'ny ranomasina ka nahafahana tonga teto. Nanana marin be dabery zareo mahay ranomasina, nanana astronome maromaro zareo mahay ny lalany kintana zay ampiasaina amin'ny navigation, ny fanamorina sambo dia tonga teto ry zareo. Rehefa tonga teto ry zareo de nihady amin'ny fametrahana n'ilay anarana hoe satria ny atao hoe Magada Isakara ny mahavy amin'ny Manase, ny Gada dia ny fireneny Gada ary ny Isakara dia zay Isakara zay. Nahoana moa ny Manase sy Gada ary Isakara no nalefa? Raha mijery tsara isika dia tena samy manana ny mahizy anazy ireo fireneny zanak'Israely reo. Fa ny fotoana tsy valaparatsika fa mozavaitsika zay amin'ny fotoana manaraka nyty fandaharan'androany. Fa kosa na izany aza dia hatramin'izao ny atao hoe ofira mbola tena mitoetra. Ohatra anankiray ny fikambanana jiosy zao zay mpividy volamena sy mpanondrana volamena be indrindra maneran-tany fa ny anaran'io fikambanan'io ofira. Rehefa nanangana n'ilay fikambanana ry zareo de noraitsy n'ilay anarana ao amin'ny Baiboly ofira zay tsy iza fa Magada Isakara na Madagasikara na koa Madagasikara amizao nalainy nataony ho anaran'ilay fikambanana. Maraka tiany androany hatram'izao zavatra récent zany zavatra resantsika zany zavatra tena misy androany tsika miresaka androany. Misaotra betsaka dokotera nitondran'izay tsara ho fantatra izay inoko fa alianantsika ampiaindray ny alalan'ny toyiny amin'ny manaraka fa dia manao mandra-piona vetivetiindray ary mandra-piona tompoko. AWR téléphone 034 06
797 62. Iraka solon'i Kristy fiderana. Atoam-poko no raketiko ny teninao, mba tonga tsy hanota eo anatrehanao ny teninao no fiadiana ity, mampandresy amin'ny ady mba fiatao ity. Atoam-poko no raketiko ny teninao, mba tonga tsy hanota eo anatrehanao ny teninao no fiadiana ity, mampandresy amin'ny ady mba fiatao ity. Fateny fiainana sy mofolaina, sakafo mamelona ny ao anatiko ao, sabatra maranitra tenin'Andriamanitra, say mitondra antsika ho an'Andanitra. Radio AWR, Ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Atoam-poko no raketiko ny teninao, mba andehanako mahitsy amin'ny lalanao, ny teninao ray no fiarovana ity, fifi mafiorina amin'ireo vavalo mandrovy ity. Fateny fiainana sy mofolaina, sakafo mamelona ny ao anatiko ao, sabatra maranitra tenin'Andriamanitra, say mitondra antsika ho an'Andanitra. Fateny fiainana sy mofolaina, sakafo mamelona ny ao anatiko ao, sabatra maranitra tenin'Andriamanitra, say mitondra antsika ho an'Andanitra. Sabatra maranitra tenin'Andriamanitra, zay manome antsika fiadanana. AWR, feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Faly miarabanao izay manaraka ity fandarana totry ny radio adventiste maneran-tany ity ny tenanay, maniry koa izay raha maniry mba hita fifaliana ianao eo mpanarahana izany. Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa efa miaina amin'ny andro fahafahana izy, to tsy misy tsony ny fanandevozana, to tsy misy tsony ny fananjanantany, ka raha voaresahana ny olona hoe mpanjaka na tompo dia mifikify-doka manao hoe efa nilozan'ny toetrandro izany, fa efa demokrasia izao, efa fahafahana izao, efa président de république izao, fa tsy misy tsony ny mpanjaka. Ny baiboly anefa dia miresaka mpanjaka iray izay tokony hahalinanao. Melohan'ny dirantsika amin'izany dia raha mivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro,
misaotra anao izahay noho ny fotoana omenao anay anio azahoanay mandalina ny teninao. Mitenena tompo fa miaino izahay no amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ndeha ary sokafantsika ny Baiboly araka izay voasoratra ao amin'ny Zakaria, ao amin'ny mpaminany Zakaria 5 ary ny 5. Mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zana-boriky tanora. Ny mpaminany Zakaria rehefa milaza ny fiavian'i Jesosy voalohany dia miteny hoe indro avy ny mpanjakanao. Matetika nefa rehefa miresaka an' Jesosy izay tonga tetỳ ambonin'ny tany, araka ny ambaran'ny Baiboly, dia voalaza fa nanetry teny izy, teraka tao an-tranon'omby, notezain'i Josefa mpandrafitra, olo-tsotra, ny aina tahaka ny sarababem-bahoaka. Tsy nisy nampiavaka azy tamin'ny hafa raha teo amin'ny farim-piainany. Zakaria mpaminany anefa dia nilaza fa mpanjaka Jesosy, ary ny filazantsara nosoratan'i Matio dia maneho tokoa ny mampanjaka azy. Andenga ovakitsika Matio 20:1 1-9. Matio 20:1 1-9. Raha nanakaiky an'i Jerosalema izy dia tonga tao Betfaga any tendrombohitra Oliva. Dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe, mankanesa mirovohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vao izy dia ento ity amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raha nalan'ny tompo azy, ary dia avelany ho entina miaraka amin'izay izany. Izany dia tonga mpahatateraka izay nampilazain'ny mpaminany hoe, lazao amin'izio na zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidian'i Jesosy azy. Dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasana nanapakatsakazo dia nahanteny an-dalana koa izany. Ny alahady melohan'ny Paka, andro voalohany amin'ny herinandro io, andro fanombohana asa, dia naseho tamin'ny mampanjaka azy Jesosy. Tanteraka arabaky teny tokoa ilay faminaina voalazan'ny mpaminany Zakaria, fa Jesosy ny mpanjaka sy mpamonjy, mitondra famonjena sy fiadanana-po ho an'ny olona. Ny filazantsara nosoratan'i Matio eto dia maneho koa ny mahamisian'i Jesosy, izy tokoa ilay nandrasana. Teraka ho mpanjaka tokoa mantsy Jesosy araka ny voalaza ihany ao amin'ny Matio 2:1-2. Ny magy indray no miteny eto, aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Fa nahita ny kitana avy any antsinanany izahay ka tonga iakohaka eo anatrehany. Nanazava ny filamatra ao amin'ny fanjakany tokoa Jesosy, ary hafakely ny fanazavany azy ao amin'ny Matio 5 ka hatramin'ny 7. Ary mafonja tokoa ny tokoteny nataony teo tendrombohitra momba izany fanjakana izany. Naneho teo amin'ny fiainany koa Jesosy fa mpanjaka ny zavaboary, satria nampitsahatra ny tafidrivotra izy. Naneho fahefany teo anatrehany aretina izy, ary nahasitrana aretina sy fanaintainana. Naharesy fakapanahy koa izy, ary nandroaka ry fanaratsy izay nangejany olona. Ary ambon'izany rehetra izany dia tompo sy mpanjaka ny aina izy, fa nanangana ny maty toa ny Lazarosy, ank'izay voalaza amin'ny Jaona 2:20 manomboka amin'ny 9:7. Nanangana ilay zanakavavy ny Jairo ao amin'ny Marka 5 manomboka amin'ny 9:7, ary ilay zanaka lahy ny mpananontena ao amin'ny Luka 7 ka 9:20. Mialoha ny anombohana Jesosy eo amin'ny hazofijaliana dia nandrabiraby azy koa ny miaramila Romanina ka nampitafy azy lamba volomparasy ary niteny hoe arabaina ry mpanjakan'ny Jiosy, araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:7. Ary tsy vitan'izany fa araka ny voalazan'ny filazantsara ny Jaona ihany
ao mijona toko 7 ka 7 dia zao nivaky teny ary Pilato nanoratra anarana ka napetra ny teo amin'ny hazo fijaliana ary zao ny voasoratra Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Ary voasoratra amin'ny teny Hebreo, teny Grika ary Romanina izany ka izay rehetra nahita dia afaka namaky izany tamin'ny fiteniny. Mampieritreritra tokoa ny teny nosoratan'ny Pilato fa na dia mety hoe fanesoana aza no niverany azy dia tena marina tokoa fa Jesosy dia mpanjaka ary tsy mpanjaka ho an'ny Jiosy ihany fa ho an'ny rehetra mino azy. Rehefa nandresy ny fahafatesana Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty dia zao ny voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20. Ary Jesosy dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fahefana feno any an-danitra sy ety an-tany no nomeny iray an' Jesosy. Mipetraka eo amin'ny toerana mampanjaka azy izy ankehitriny ary ho avy indray amboninahitra. Izao voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 manao hoe hoy izay manambara io zavatra ireo, eny avy fainganao. Amen. Avy Jesosy Tompo. Iza ary no mpanjakanao ary manao ahoana ny fiandrasanao azy? Manao ahoana ny fandraisanao azy? Raha Jesosy no mpanjakanao, manaja azy ve ianao? Makatoy ny teniny, miandry ny fiaviany ary miomana ny fanjakana izay homaniny anao? Fanjakam-pifaliana, fanjakam-pilaminana, fanjakam-piadanana ary fanjakana mandrakizay no miandry azy ianao. Avy ilay mpanjakanao, moa vonina va ianao. Mbola iara-mivavaka isika. Ray masina izay any an-danitro, feno fifaliana sy fanantenana ny fonay eo ampiandrasana ny fiavian'ilay mpanjakanay dia Jesosy Kristy ilay tianay. Ampio izahay mba tsy hisy overy fa ho todosoa any amin'ny fanjakanao Jesosy eo, fa noho ny anaranao no hanonana izay mivavaka izany. Amen. Tarika Alisson. O anaty andro ity andro ity Jesosy ilay fitia no mpanjakatsika hodorio, mila olona ho tiavina ianao anelay tadiavina kambara iso izany fonyo tsy anenenanao mitsony. Lay feo fanantenana o anaty andro ity andro ity Jesosy ilay fitia no mpanjakatsika hodorio, mila olona ho tiavina ianao anelay tadiavina kambara iso izany fonyo tsy anenenanao mitsony. Ianareo mavesatretana mila fitsaharana, manatona ho sasany fa tsy misy ho lavina, ny finona sy batisa tsy maintsy ho diavina ka anjarana no siso ny afatra efa tafita. Maro sesehena leo efa novonjena, ny poniny eto an-tany mba ho tonga any an-danitra any eo, fifaliana renoany ny
rano maso dia ho fafa tsy anteryane fizany o fa safidinao ihany ianare mavesatretana mila fijaharana manatona ho sasany fa tsy misy o lavina ny finona sy batisa tsy maitso diavina anjarana no siso ny afatra efa tafita ianare mavesatretana mila fijaharana manatona ho sasany fa tsy misy o lavina ny finona sy batisa tsy maitso diavina anjarana no siso ny afatra efa tafita ilay feo ny fanantenana fianakaviana fon'ny fiarahamonina dia faly tafaraka aminao ny alalan'izao fandaharan'izao indray ny namanao eto amin'ny radio adventiste maneran-tany faly anolotra ny mahasosony mahafinaritra ho anao eto izahay ko asaina ampanajana ianao akatoerana tsara fa iroso amin'ny dinidinika isika miaraka amin'ny nary sy fanja torohevitra ho anao zatovavy izay tsy maintsy iomana amin'ny fidirana amin'ny fanambadiana no resantsika eto ilaina ny fiomananao mba tsy hisian'ny tampoka na ny fahadisom-panantenana rehefa tafiditra amin'izany tokantrano izany ianao satria ho lasa reny ianao zatovavy atsoatsy efa noresantsika teto na manafanja ny ilana ny fiomanana ara-batana ny fiomanana ara-tsaina ny fiomanana ara-piaramonina zava-dehibe reo fa ny tena zava-dehibe izay tsy mikely indrindra fa ny lehibe indrindra dia ny fiomanana ara-panahy ahoana indray ary ny amin'izay marina tokoa izay nilazainao nary satria tia fiomanana ara-panahy ity dia tena zava-dehibe indrindra satria hiasa ny ivelan'ny tokantrano mandrakariva ilay hovadinao ianao zatovavy izany eto ny resahana ary mifanehatra amin'ny fakam-panahy isan-karazana izy izay no ilany ianao ho mpanampy tandrifya ho vady sahaza azy ny antony ilana ianao dia mba hivavaka ho azy isan'andro ny antony ilananao ihany koa dia ampahery azy raha sendra ny tsy fahombiazana izy ao anatin'izay ilainao ny fiomanana ara-panaza ihany koa dia satria ianao no hanoana azy amin'ny ezaka ataony ianao ihany koa no hanarina azy ampitiavana raha sendra lavo izy ianao ihany koa no hanoro hevitra azy amin'ny famahana olana eo amin'ny fiainana izany hoe milanao mpanampy manana toe-panahy tsy miovaova izy fa azony ametrahana ny fitokisany tanteraka ianao vehivavy mivavaka feno fanahy masina satria ny fanananao an'izany toe-panahy izany ihany no ahafahanao manatotosa ireo andraikitra sy fitakiana rehetrarehetra ireo eny ho lasa reny tokoa ianao atsoatsy adidy masina tsy tokony hatakalonao na inona izany ho lasa reny mpianakaviana izany fanehoan'Andriamanitra ny fitokisana anao be dehibe izany hoe ho lasa reny mpianakaviana izany indro mantsy voariny anankiray indray no atolony ianao mba ho karakarainao ary ho tonga olom-pirenena vanina eto an-tany sy olom-pirenena mendrika ho any an-danitra tena voninahitra lehibe nge izany ny tiana olazaina izany eto dia ny karakaranao ireo izay ho zanakareo atsoatsy tena andraikitra mafonja ihany koa anefa izay eo an-danin'izany inona ary no andrasan'ny mpahary aminao amin'izany atao hoe ho lasa reny izany atsoatsy
sary no andrasam-pahary aminao zatovavy amin'izany atao hoe ho lasa reny izany ianao atsoatsy. Voalohany indrindra aloha dia ianao indray no lasa lasitra, izany hoe ianao izany no atao modely ohatran'ireny lasitra tsy haiko hoe fanaovana zavatra ho alaina tahaka ireny. Rehefa ao lasa reny ianao any aoriana any dia tsaroa fa mandritra ny 9 volana hitondranao amboaka ny zaza anankiray dia ianao izany no lasitra anomana ambangovangony ny sarisariny ho toetrany amin'ny alalan'ny hery miasa mangina avy aminao eo amin'ny zaza ao amboaka izay ho ateraka ao. Dia mbola io hery miasa mangina avy amin'ireny io ihany no antony ilazan'ny anjely tamin'ny vadiny manoa mba tsy ikasihan'ny divay na toaka na zava-padiana fony izy bevoka, satria misy hery miasa mangina avokoa izany hatramin'ny sakafo hohaniny ireny. Ny antony moa izany raha tamin'ity vadiny manoa izay nilazan'ny anjely ity mba tsy ikasika divay na toaka na zava-padiana fony izy bevoka dia satria voatokana ho an'i Jehovah ny zaza tao an-kibony araka ny voalazan'ny mpitsara 17:7 ny 7. Mpitsara 17:7 ny 7. Amin'ny malasitra anao izay dia ireto misy toetra fototra tokony izaranao dia n'izao mbola mahazatovy tsy manambady anao izao, satria ho sarotra aminao ny hamboly an'izany eo aminao rehefa bevoka ianao. Ho be dehibe mantsy ny fiovana hitranga eo amin'ny tenanao, ka tsara raha efa raiky tapisaka ao aminao ary tsy azo zongozonina intsony ireto toetra ireto. Ny toetra voalohany dia ny fahononan'ny tena amin'ny lafiny rehetra, indrindra eo amin'ny lafiny sakafo. Dia n'izao izany ianao dia efa mila manana n'izay toetra izay mba ho raiky tapisaka ao aminao, mila mahony tena amin'ny lafiny rehetra ianao, indrindra fa amin'ny sakafo. Ny toetra manaraka dia ny fifehezan-tena miseho amin'ny endriky ny filaminana, ny fahaiza-mandamina, ny tsy fiovaovana. Dia ny zosady izany dia mila olona milamina, zatovavy milamina ianao ao amin'ny fomba fiasanao, hatrao tokantrano, amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ankoatr'izay ihany koa namana anary dia ilainao ny mianatra ary miaina mba ho raiky tapisaka ao aminao ary tsy ahazozongozonina eo aminao tsony ny toetra ny fahazotoana sy ny fahavitrina amin'ny atao rehetra. Izany hoe zatovavy mazoto mavitrika amin'ny atao rehetra ianao dia n'izao mbola tsy manambady izao. Ilainao ihany koa ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra dia n'izao mbola tsy manambady izao ihany koa ianao. Ty fahadiovana ity nary dia tsy fahadiovana eo amin'seho ivelany fotsiny ny akanjo ohatra ny ilaina madio fa ny vatana manontolo ary ankoatr'izay ny fahadiovan'ny fosiny saina. Ary dia n'izao mahazatovy vavy ianao izao dia ilainao indrindraindrindra ny fiezahana hanana toe-tsaina falifaly lalandava sy fisainana miabo hatrany. Toe-tsaina falifaly lalandava sy fisainana miabo hatrany, fa tsy hoe any atokantranonao ianao izay vao hianatra ny ho falifaly lalandava, tsy misy zavatra mandeha ho azy izany, fa dia n'izao dia mianatra izany ianao mba ho lasa toetra raiky tapisaka aminao izany toetra izany. Ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ne hanampy anao zatovavy hiatrika sy hanatanteraka ireo dingana rehetra ireo mialohan'ny alasanao ho reny ho mpanjaka vavy ny tokantrano ka hanananao tokantrano sambatra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG.
faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. miarabanao ny mpiaramianatra aminao Eliandre amin'ny Tansoa ary mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra miaraka isika milohan'ny hanomboantsika ny lesona. Misaotra azy isika nomeny tombonandro afaka manampy fahalalana izay midika ho fahasoavana avy amin'Andriamanitra, mitondra famonjena ho antsika tsinona izany. Lohateny lesitsika dia manao hoe Jesosy ilay mpanome fitsarana. Jesosy ilay mpanome fitsarana. Ilay fitsarana izay tena ilayntsika indrindra amin'izao andro, tsy ahitany maro fitsarana izao. Na amin'ny andro alina izay natao hatoriana aza, tsy mahita tory. Taintaindava, raha izay no nitranga androany, ahoana ny rapitso, mitaintaina, tsy mahita fitsarana mihitsy, tsy mahita ny fiadanam-po. Na dia ny manambola indrindra, ny mantra indrindra, ny atonontonony, dia samy miaina amin'izany toe-javatra mampalahelo izany. Ny karazany tsy mitovy fa dia miaina amin'izany daholo. Mety mieritreritra ny olona mantra hoe sambatra fa mandeha fiara, ngamba reny dia izay ilainy dia azony avokoa, fa tsy fantatrao fa manana olana sahaza azy koa ny mpanan-karena ary arakaraka ny abetsahany arena zandraindray ny mahabetsaka ny olana. Tena asehon'Andriamanitra amintsika fa tsy any amin'ny materialy sy ny fametrahana ny fo any amin'ny zavatra ara-materialy no ahitana ny tena fiadanam-po. Ary manapirofo an'izany zava-misy iainantsika. Ny andininy izay ny fantenana ho atao tsy anjery amin'ny Hebreo 4:7 dia mampanantenantsika zavatra goavana mihitsy ary hitantsika tamin'ny fiaraha-mianatra ny lesona. Ahoana ny voalaza ao foy dia foy io koa dia mbola misy inona? Mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Mampanantenan'izany hatrany Andriamanitra. Ary ny anarantsika teto fa tsy amin'izao fotoana izao ihany, fa mipaka any mandrakizay mihitsy. Iarahantsika mamerina amin'ny Hebreo 4:7 izay andininy izay. Mbola misy fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra ry havana. Ny filazana eto hoe mbola misy fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra dia maneho amintsika fa tsy miova Andriamanitra. Tsy miova koa ny nanomezany antsika ny fitsarany. Tsy nijanona na niova izany. Na ny fitsarana ara-panahy ho an'ny tsirairay, na ny fitsarana amin'ny andro sabata, izay fitsarana rahateo no heviny, izay mbola hotohizana ny fiainana mandrakizay. Raha nanaraka tsara ny lesona isika dia ahita fa mifantoka amin'ny nametrahana an' Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana amin'ny mampanapaka sy mpanafaka ny vahoaka an'Andriamanitra azy, izay voalaza ao amin'ny Hebreo 1 sy ny Hebreo 2. Ny Hebreo 7 sy 4 kosa dia mampafantatra antsika an'Andriamanitra amin'ny mampanome fitsarana ho antsika azy. Ho azontsika bebe kokoa izany hevitra izany. Raha tsaroantsika ny teny fampanantenana, ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida mpanjaka. Efa ela izany teny fampanantenana izany, kay rehefa nidiniana tsara ilay izy dia maneho ny taranak'i Davida dia Jesosy izany. Nampanantena izy fa hanome an'ilay mpanjaka nampanantenaina sy ny olony fiadanana ho afaka amin'ny fahavalony. Hay Jesosy io lazainy io, izay tsy ho amin'izao fiainan'izao ihany fa mipaka ny fiainana mandrakizay mihitsy, satria ho foanana tanteraka Satana izay fototry ny olana rehetra. Ary tsika amin'izao andro izao atao ny manana an'izany fiadanana na fitsarana izany, satria efa mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra Jesosy. Inona no valitsika an'izany? Dia raina Jehova, voninahitra ho azy irery ihany. Saingy tsy tahaka ny fomba fitadiavana na ny fomba fanomeny izao tontolo izao azy no hanomezany Jesosy antsika an'izany. Araka ny lazainy eo amin'ny Jaona 4:17. Jaona 4:17. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao
no hanomezako izany ianareo ka aza malahelo na matahotra ny fonareo. Zany no teny fampanantenana omena antsika mpanaradian'i Jesosy. Amin'izao andro tsy ahitan'ny olona maro fiadanam-po zao. Be dehibe ireo mihevitra fa amin'ny alalan'ny fitadiavana vola be mba hampilamindamina na koa amin'ny fananana fahefana faratampony arak'izay azo atao no azonan'izany. Ireo izay fananandrana an'izany dia mahita fa tsy hitany tao le izy, tsy hitany tao le izy. Fa tsy hompanantenana no terak'izany aza. Tsy amin'izany fomba izany ho Jesosy no hanomezako ny fiadanam-po anareo, fa amin'ny fatokisanahy. Tsy milaza velively tsika hoe tsy ilaina ny vola, fa saingy izao tsy avy amin'izany ny fiadanam-po sy ny fitsarana marina, fa avy amin'ny fananana an' Jesosy. Ho tokonao 100 isan-jato na inona miseho, na misy any am-posonao na tsy misy any am-posonao, na manana ianao na manan-karena, dia ankino 100 isan-jato amin'i Jesosy ny tokonao, ny famonjenanao amin'ny zavatra rehetra mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro, fa tsy amin'ny zavatra ara-materialy izay mety levona miovaova. Marobe ny olona izay efa nanandrana n'izany hoe manana fahefana, manan-karembe zany, tsy ratsy zany, fa misy nanandrana an'izany mba hahafahana mahazo fiadanam-po, fa tsy hitany tao le fiadanam-po. Ny fahavalo aza no nytombo be dehibe, ka tian'Andriamanitra antsika ahitany tena vahaolana marina dia eo amin'ny irery any. Izay no mahatonga n'ireny zavatra ananantsika rehetra reny tsy anakinana fo, fa Andriamanitra ihany. Ankoatr'izany dia lazai ny boky ny Hebreo antsika ho tahaka ny fitsaran'Andriamanitra sy fitsarana amin'ny sabata, zany fitsarana izany. Ny Hebreo 4:1-12 manipika an'izany mazava. Nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva zany fitsarana izany. Andriamanitra ny tompony fa nomena ny Adama sy Eva izany, ary nomena antsika koa. Fanandramana tena tsara ny arahana tamin'ilay namorona ny fahalavorariana ny sabata. Ka rehefa mitandrina ny sabata isika dia tsaro fa matsiaro fa nanomeza rehetra ilaintsika Andriamanitra raha namorona an'izao tontolo izao sy nanavitra n'izany tontolo izany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fitandremana marina ny sabata, ankoatry ny famerenana ao an-tsaintsika ny famoronana, dia mahatonga antsika anandrana sahady eto amin'izao tontolo izao, izay simba ny fahotana, manandrana sahady ny hoavy nampanantenan'Andriamanitra antsika. Rehefa nianatra ny boky ny Hebreo isika izay nisoratany apôstôly Paoly, dia nahita fa manandanja, tena manana ny toerany, mihoatra noho izay niheverantsika azy hatramin'izay aza ny sabata ao amin'ny boky ny Hebreo. Satria ho fanehoana ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana izay atolotr'Andriamanitra ho antsika izany. Ahoana moa? Averina ihany. Fahasoavana, izany hoe famonjena maimaim-poana. Omena izay tsy mendrika an'izany, izay no atao hoe fahasoavana. Fahasoavana no namonjena ny zanak'Israely na nafahana azy tamin'ny fanandevozana tao Egipta. Ary rehefa nafahana tao izy ireo dia nomen'Andriamanitra fitsaharana tany Kanana. Fa milohan'izay dia nomena azy ireo ny didy 10 mba hatonga azy ireo hiaina ao anatin'ny fahafahana mitohy. Ka ny fanomezana ny didin'Andriamanitra taoriana ny fanandevozana dia sanatriany vava tompoko tsy famerenana azy ireo amin'ny fanandevozana, fa lalàny ny fahafahana no ilazan'ny ten'Andriamanitra ny didy 10. Ny fampiasana ny fitsaran'ny sabata tahaka an'izany dia maneho fa ankamamin'ny mpino ary tandremany sabata. Ny sabata dia ny anarantsika teto ary averimberina ihany, fa fampatsiarovana antsika isan-kerinandro fa Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Zava-dehibe izany. Ary ny sabata dia hitohy hatrany amin'ny mandrakizay. Nanomboka tamin'ny taona 2 taorianan'i Kristy dia mahita porofony amin'ny fiovana lehibe tao amin'ny fiangonana kristianina amin'ny ankapobeny isika. Tsy noraisina ho famantarana ny famonjena intsony ny fitandremana ny sabata taorianan'izay, fa nanjary noheverin'ny ankamaroan'ny kristianina
ho fankatoavana ny fivavahana judaisma sy ny fanekena taloha dia no heverina fa tsy tokony ho tandremana intsony zany. Hitantsika izay a fomba fieverana ny natonga an'izany fa tsy manova ny mahasabata ny sabata izany. Nanjarina ampitoviana amin'ny fanarahana ny fivavahana judaisma zany ny fitandremana ny sabata. Fahatsoa-kevitra lehibe zany ary vokatra izany a dia veriny fahatakarana fa famantarana ny famonjena ny fahasoavana ny fitandremana ny sabata. Zao ny vakitsika eto mpamaranana ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila 300. Ilay fitiavana mandresy takila 300. Famantarana ny herin'i Kristy ahatonga antsika ho masina ny sabata ary nomena ho an'izay rehetra ataon'i Kristy ho masina ihany koa. Amin'ny mahafamantarana ny heriny manamasina ny sabata dia nomena izay rehetra tonga anisan'ny Israelin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy izy. Mahita ny Kristy ao amin'ny sabata izy ka mifaly ao aminy, izany hoe ireo olona mpanaraka an' Jesosy zany. Manondro azy ny asan'ny famoronana ho pirofo mazava ny heriny lehibe eo amin'ny fanavotana ny sabata. Mamerina ho an-tsaina ny fiadanana very tany Edena ny sabata, nefa milaza koa ny fiadanana tafaverina amin'ny alalan'ny mpamonjy. Ary ny zavatra rehetra eo amin'ny zavaboary dia mamerina ny antso manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no anomenareo fitsarana. Ka manomboko izao ary a dia manasa antsika hiditra amin'ny fitsarany sabata ary hanamarika manokana an'izany sabata izany. Fitsingerenany fotoana namoronana antsika sy namonjena antsika izany sabata izany isaky manaja an'izany tsika isan-kerinandro. Fitsingerenany fotoana namoronana sy namonjena antsika. Ka dia mino aho fa ho hafa mihitsy manomboka izao ho tsara lavitra noho ny taloha ny fitandremantsika ny sabata. Amen. Miaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao na nomeanay fitsarana ny fiadanam-po avy amin'ny fahatokinanao, fahatokinanao tanteraka. Ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanay dia hitao manao anay mba tsy hatoko na inona na inona afa-tsy ianao, ary hanamarika ny famonjena izay nataonao anay sy ny famoronana izay nataonao anay amin'ny fomba manokana izay amin'ny fitandremana ny sabata isan-kerinandro, izay manomana anay ho amin'ilay sabata izay hiaina anay mandrakizay any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.